Sotranao indray zay tompo an'io raha mbola afaka iainao avy aminao. Dia alalan'ny ray tokoa izahay alalan'ny ray miositra ny fanahy. Miositra ny fanahy izay efa niraisy ny zanak'Andriamanitra. Fa ny marina kokoa dia tiana hiasa bebe kokoa ao anatinay izany miositra ny fanahy izany. Mampahiratra ny masonay, mampazava indray. Matsiaro mihitsy ako amin'ilay tsy fanoharana fa ilay tantara anankiray hoe rehefa nanomboka nasitrana n'ilay jambo ianao nakany irahanao izy nakany fariny Siloama dia nosoranao fetany masony dia hoy izy hoe mahita olona fa toy ny fahitako, toy ny hazo ny fahitako azy. Raha tsy hainao mihitsy mampahiratra ny masonay dia toy ny hazo ihany ny fahitanay ny fanjakan'ny lanitra. Tahaka ny tsinitsina, tahaka zavatra tsy mataitra, tahaka zavatra tsy mahakasika. Fa rehefa ianao manokatra ny fonay sy ny fanahinay halala, araka ny teninao hoe dia nanokatra ny sain'ireo izy halala ny soratra masina, dia midoboka ny fon'izy roa lahy teny an-dalany emosy hoe moatsy ny tanentana avy ny fotsika raha miaraka tamintsika izy. Izany ihany koa fahatsapana tianay hoe no amity androandroany dia fientanentanany anenaty rehefa miresaka aminay Jesosy. Amin'ny anaranao nanaovana izao vavaka izao, saotra Jesosy. Amen. Faly miravantsika rehetra indray ny anaran'ny tompo raha lasianabavy natsika natrika vantaneto na isika izay ao amin'ny mpamasotra ihany koa. Dia hifampizara indray tsika ny afatra ny tompo dia samy maka ny anjarany androany. Azo kely namanao akaikinao alaivo ny anjaranao androany. Amen. Ndao tsika makisotra masina izay mino fa efa fantatritsika tsara itya andalatsotra masina raha ity saingy ovakitsika ihany. Jeremia toko fa 7 ary ny andiny fa 1 ihany no ovakitsika. Jeremia toko fa 7 andiny fa 1 no ovakitsika. Fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo Jehova, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Tsara ihany aloha mampafantatra hoe inona no ifamatorany io verset raha io, fa bebe tsy mahalala fa ohatrany hoe mahalala mahaino fotsiny hoe Jeremia 29 fa tsy mahafantatra loatra inona le tantara. Le tantara tia tantaran'ny Jeremia sy Nebokadnezara ary mpanjakan'i Israely. Misy fotoana zany io Israelina io efa akatoko ny fiafaran'ny fanjakana dia niran'Andriamanitra Jeremia dia vanim-potoana anankiray manokana mihitsy no misy ny tantaran'i Jeremia. Dia ny afatra izay nomen'Andriamanitra ny Jeremia dia tsy afatra mitovy amin'ny zavatra nomeny mpaminany taloha rehetrarehetra. Andriamanitra rehefa miresaka amin'ny Israely taloha tonga dia hoe medy fa horesinareo io, atao zao fa hotafitinareo miresaka amin'ny Davida izy atao na tonga dia aza manafika fotsiny fa tsy maninona izany. Fa mitindra ny torako tia miova amin'izay manomboka miditra kion-dalana Andriamanitra ny fitondrana Israel. Dia zao ny afatra nomen'Andriamanitra ny Jeremia hoe mandehany ianao makany mpanjakan'i Israely dia asaivo manolo tena ho amin'ny Nebokadnezara ny mpanjakan'i Israely. Fa zao za mahalala ny hevitra hiverana anareo Jehova, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, anananareo fanantenana ny amin'ny farany. Le fihevitra Andriamanitra atao anatin'ity tantara ity zany tena tsy mitovy manomboka miditra kion-dalana ho an'ny Israely, ary eo no mila mipetraka tsara mihitsy ny fahafantarana ny fiasan'Andriamanitra araka ny vanim-potoana. Fa ny Israely tsy zatra n'izany zavatra zany, fa ny mahazatra ny Israely dia mandehana fa momba anareo ho Jehova, tafio tsy maintsy mandresinareo zao fa tonga atao anatin'ny kion-dalana anankiray dia niresaka Andriamanitra dia zao ndana mitolo-batana, ndana manaiky ho andevozina. Fa rehefa tapitra ny vanim-potoana anankiray dia ho avotako nareo. Zay le fanambarana eo amin'ny 10 ozy izy ny Israely nango retirety dranga-paminany sandoka ty hatramin'ny ovian'Andriamanitra no miresaka ohatr'izany. Tsy ohatr'izany no fomba fiasan'ilay Andriamanitra fantatray tsy ohatr'izany mihitsy ho fomba fandehany teo daholo ry Josoa nandresy teo ry Samsoa nandresy ry iza tsy fantatra avy fanesy rehetrarehetra teo nandresy daholo ry Solomona nandresy ko tonga ataony dranga dia hoe ndana mitolo-batana
mpamina ny santoko ranga sambory io fa eto Andriamanitra mitondra ny Israely amin'ny zavatra izay hafa, vanim-potoana hafa, fomba fitondrana hafa, zavatra atrehana hafa. Hiditra amin'izay tsika amin'ny zavatra izay iainantsika anatin'izy izy. Eo ao anatin'ny fitarihana dia tsy indray mandeha tsy indro moa zany miaina zavatra ohatr' izany tsy fantatra hoe inona no torina. Fa misy afatra anankitelo aho mipetraka any anatiko any dia miaino amin'ny tompo aho. Inona no torina? Inona no torina? Resaka fiangonana sa resaka disipla sa tia Jeremia ty? Inona amin'ireo? Da ao anatin'ilay fitarihana mahaino ny taridanan'ny tompo hoe misy lalana hitondran'ny tompo moramora, na ny anatin'ilay fijoroana vavolombelona ihany koa misy lalana soritan'Andriamanitra hoe ity lalana ity tohizana, ity lalana ity tohizana. Dia Jeremia 7:20 izany. Eloha hevitritsika androany a tsy resakitsika n'ilay fiadanana. Eo mantsy matetika miraisina rehefa Jeremia 29 fiadanana, fiadanana, fiadanana. Fa ny resakitsika androany dia misy voambolana anankiroa avoakan'ny penin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jeremia. Ny voambolana voalohany dia zao hevitra, ary voambolana faharoa dia loza. Hevitra sy loza, hevitra sa loza. Za malala ny hevitra zay heverako anareo Jehovah. Le hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, mba hananareo fanantenana amin'ny farany. Amintsika olombelona raha lasana bavy dia tsika manana fomba famaritana ny zava-miseho eo imasontsika. Zany hoe arakaraky ny fahatsapantsika dia zay ihany koa ny hamaritatsika zavatra mitranga. Misy foantsika efa mifampizara n'le resaka andevo sy olona afaka iny dia hoe ny olombelona zavaboary complexe, samy manana famaritany. Amin'olona anankiray zao a rehefa avy ny orana tena tsy tiako mety ty orana izy sasany ary mitomandry matsiarotsiaro ny olona nandao azy sy ny ray aman-dreny sy sisa rehetra dia mitomandry. Dia aloha mitoloka hoe mandrapatapitry orana, tapitra le orana zay izy vao mandina miaraka amin'izay koa. Amin'ny olombelona karazana anankiray le orana zavatra mampalahelo, zavatra miteraka hafahafa be. Sasany tsy tiako mihitsy raha ho avy ny orana, tsy atao te atory azy zany manokany ataon-drano. Dia amin'ny olona anankiray indray efa avy le orana fifalela tsisy ohatran'izany zany, satra an'Andriamanitra, mahafinaritra. Maniry ny katsaka vomanga, sonjo mangazo, tsy ho fantatro rehetrarehetra. Zay le olombelona complexe. Ny olombelona io zany a arakaraka ny zava-mitranga eo imasony dia manome famaritana izy hoe loza io sa zavatra tsara io. Fa Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra mitranga dia ozy izy zaho manana hevitra hieverana anareo o Jehovah. Nen'Andriamanitra zany zavatra rehetrarehetra mitranga dia iny hevitra. Ny olombelona dia misy ny loza dia misy ny fahasoavany. Rehefa mijery ny olombelona nazo an'izao tsika aravaina nazy fahasoavany. Tratran'izao tsika loza zany, loza. Andriamanitra mijery an'ilay izy, le lazainao fa fahasoavany, hevitra. Le lazainao fa loza, hevitra. Le lazainao fa problème, hevitra ho any ianaran'io. Le lazainao fa tena ahoana ary ty lalana ty, hevitra ny ianaran'io. Hevitra daholo zay hitany masony rehetrarehetra. Ny olombelona mikorotana, ny olombelona faly sy mitsinjaka. Andriamanitra tsy mihetsika mihitsy ao anatrela izy. Mahatsiaro an'ilay resaky Jesosy indray mandeha le Luka 10 angambany le nirahan Jesosy mpianatra nandeha nitory ny filazany tsara. Verina vandry alamy eo takotaka falifaly be. Jesosy a! Na dia mifanaratsy ara dia nanaiky anay. Noho ny amin'ny teninao. Fa nga Jesosy taitra akory. Aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy. Fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Hevitra. Ny dikan'le hevitra tsy ide fa planina. Zany hoe za manana planina, za manana hevitra, za manana planina izay tsy tamoly hoe
planiavako fisa pla inona zany le amin'ny teny malagasy andikanana azy fa za manana hevitra za manana planina izay andaminako anareo Jehova planina mitondra fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanantenana amin'ny farany. Lavatritsika amin'ity androandroany ity zany a rehefa tena amin'ny Kristy marina ny olona dia tsy misy afa-tsy planina ao anatin'ny fiainana. Io na dia voateraka ary a zay le mahasamy hafa le hoe namany anaran'ity izy Jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo zay rehetra nandray azy izy dia mehery ho tonga ina zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany dia ireo zay tsy nateraka ny nofo na sitrapon'ny olona na ny sitrapon'ny raha fa nateraka Andriamanitra. Voateraka sika dia tsy misy afa-tsy planina ao anatin'ny fiainantsika. Mety ny teny ray aman-drenao tamin'izy bevoka hoe loza fa Andriamanitra miteny hoe planina. Mety miatra zavatra ianao tao anatin'ny tontolom-piainanao ohatra hoe maty ny rainao na maty ny reninao dia anao mahita hoe loza mampalahelo zany mampalahelo fiainako fa maninona ny zany fa Andriamanitra isaka mandeha isaky ny etapy ao anatin'ny fiainana dia ozy izy hoe planina tsy takatry ty atodokelitsika ity zany fa ny atodokelitsika dia mandinika ny zavatra araky ny miseho ivelany. Ozy Jesosy rehefa nampianatra hoe aza mitsara araky sy miseho ivelany fa mitsara marina dika zay raha mbola tsy mahalala ny marina za mitsara fa za mahalala ny marina za afaka mitsara. Andriamanitra rehefa mijery ny zavatra dia tsy mijery izy ny fomba fiseho an'iny ivelany fa izy mahita ny alalany iny zavatra iny ary ny alalany dia ny zavatra hitany dia tsy misy afa-tsy planina. Ny zavatra miseho anatin'ny fiainantsika rehefa ao amin'ny Kristy isika na ny mifanaraka amin'ny eritreritsika na ny tsy mifanaraka amin'ny eritreritsika dia tsy misy afa-tsy planina. Ao tokantrano zay zao amin'izao vanim-potoana zao dia mianatra miaraka amin'ny ankizy kely ny tantaran'i Josefa. Inona moa izy zay Genesis toko fafito amby telopolo na fahavalo amby telopolo raha tsy diso mety ny ankizy mahatadidy kokoa noho izany. Genesis toko fahavalo amby telopolo mianga ny tantaran'i Josefa fa manomboka misy famangin'Andriamanitra ihany koa amin'ilay izy hoe io Josefa dia ingara iny a izy zany sady efa engarany tatany a mbola manana toetra ratsy hoe be tato-bolana. Amin'ny fomba fijery amin'ny maha olombelona tena iny Josefa iny a tena tsika mety mahita hoe ratsy toetra ny rahalahy fa ingara iny tena mandrangitra mihitsiny hoe sady ianao zany efa sosoten'ny dadanao a mbola be tato-bola dado ny anina daony inge fromage tao ianona tsy nandeha ny androndry akory mody hoe iandrondry miaraka tamin'ny namany izy ny lalao tany tokotany tany dia lotika mihitsy ny fondry zalahy. Mijery ianao zany an'le izy hoe misy fola ao anatin'le tantara izay miketrika zava-dratsy ho an'i Josefa eo amiverinao ao anatin'le resaka miketrika zava-dratsy. Ny olombelona mahita an'le izy hoe miketrika zava-dratsy. Azao nambaran'i Josefa rehefa tafiditra tao Egypte izy dia maty ny dadany zareo dia tsy izy afa Jakoba dia natahotra ny rahalahiny dia nandainga izy folo my rahalahy hoe vonono Josefa tsika raha zao satria efa maty dada tena na tsika vonono na tsika gadrainy fa zao mandana teneny Josefa hoe zao nafarany rainao hoe mamelao ny heliko ny rahalahinao hoe nefa Jakoba tsy nanafatra an'izany akory fa no nitahotra ry zalahiny Josefa dia azy izy nanafatra fa zao lazainy Josefa tao anatin'le tantara aza matahotra ozy izy fa Andriamanitra naniraka nareo ny saina izany ho ratsy fa Andriamanitra ny hevitra famonjena olona maro. Azonao le izy ny olombelona mijery zavatra dia mamaritra hoe tsara dia mamaritra hoe ratsy fa Andriamanitra mahita zavatra dia tsy mahita fa tsy planina mahita ilay famainana mahita ny zanaky mahita ny ino moa tezy ty ny zanak'Israely tsy maintsy afindra any Egypte izy ataterahana ny famonjena azy. Andriamanitra zany miketrika zavatra tena manjato ny taona elanelany tantarany Abrahama tao a-Kanana sy mamba tonga ny tao tantarany tantarany janonana tao Egypte sy ny voana
nijanona tao Egypta moa zany teo eo amin'ny 200 taona teo eo. Le tany nampanantenaina Kanana. Fa eny an-dalana iny Andriamanitra misy passage Egypta ka le izy. Ahoana ny fomba ampidirana ny reto olona reto ao Egypta. Rehefa ao Egypta izy dia ho ampijaly Farao. Fa zao ho tsaraiko Farao. Dia ho avoaka koa reo. Ary ny Abrahama mipetraka tao Kanana tsy mety azo mihitsy io Kanana io. Fa mipetrapetraka kely dia lasa indray mipetrapetraka kely tsy mafehy an'ilay Kanana izy. Dia lasa Andriamanitra mitondra ny zareo. Dia isaka mijery zany ilay tantara dia hoe misy olona ratsy toetra foana. Misy olona manao an'izao, misy olona manao an'izao. Fa ai Andriamanitra manao planina eo anatiny izy. Io fiainantsika io raha lasa sainam-bavy rehefa any Kristy marina isika. Rehefa manana antoka marina isika. Fa tena nateraka Andriamanitra. Zay le Jauna toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 4:10 teo. Dia planina daholo na teboka rehetrarehetra ao anatin'ny fiainanao io. Na zay heverinao ho takatrao, na zay heverinao tsy takatra. Ny tena marina moa zany tsika mieritreritra hoe takatritsika. Fa za tena lazanao fa tsisy ninina takatrao zany io fiainanao io. Tsy misy. Na dia tahaka ny silakoa tsy misy. Ianao mieritreritra sy mitsara io hoe tiana atao hoe tsara. Tsy tsara zany io fa planina ny anarany. Fomba fijerinao fotsiny zay mampatonga antsika amin'ny voalohany tsika ohatra zany hoe mividy zavatra anankiray tiany tena tsara. Afaka rovonana ohatra manondrana ohatra nitaolana le izy roneny. Zay le fomba fijerintsika ivelany. Fa tsy miova mihitsy ny an'Andriamanitra. Ianao mahita hoe tsara dia ozy izy hoe planina io. Ianao mahita hoe taolana dia ozy Andriamanitra hoe planina ihany koa ny taolana. Atondray ohatra ny nofony ihany le izy planina foana io. Na nofony na taolana na tsara na ratsy. Misy foana. Ary Andriamanitra mandrindra ny fiainana. Mandamina ary manamboatra le izy. Zany rehefa tsy takatry ny olona zany zavatra zany. Dia tezitra manolona tsika. Za tena mino mihitsy fa 13 taona nitondran'Andriamanitra ny Josefa tao anatina zavatra sarotra. Fa mino mihitsy fa eny antsefatsefany eny Josefa tena mba olombelona ihany ny tena hoe tena mahatsiaro an'ilay teny Davida ako any amin'ny Salamo any hoe raha fahavalo nanao an'izao mba lefotra ihany. Raha olona mitady zay avoany nanao an'izao mba lefotra ihany. Fa ianao mpiara mivavakamiko zany mihitsy le aretim-pony Davida. Ianao mpiara mivavakamiko. Ianao mpiara mandeha ny tempolo. Samy manao asanatro ny tanako anao Jesosy mpanjakako samy mankipikipi tamin'ilay hira. Ianao le nanao hoe lazao ny eo akaikinao tsy napoiziko. Ianao manatika. Ianao nanao an'izao, ianao nanao an'izao. Tsy mahatakatra tiady tokelitsika. Tsy haitsika ny lalatsika. Andriamanitra mamola vola. Io valim-bavaka tsy mety azo io, Andriamanitra mamola vola zavatra ny ambadika. Koa tena mpanampian'Andriamanitra. Fa tratrany tsiro izy. Tratrany tsiro. Tsy hitany Paoly izay atao. Tena mba nirefaka ny hafa rehetrarehetra. Tena mba nikeko ny hafatra hoe ho asehoko azy ny alehiben'izay tsy maintsy areta ny voninahitro ny anarako. Fa ity tena marary ty Andriamanitra. Esory amiko ty rasitraka. Esory amiko ty fa marary ty. Mbola petraka ihany koa zany ny fiverenan'le tiny io. Marary ty. Fa ozy Andriamanitra planiny ty. Planiny. Hitanareo zany zavatra zany tena mampiseho ary mampafantatra zavatra anankiray mihitsy hoe ny olona rehefa ao amin'ny Kristy. Ny olona ao amin'ny Kristy dia manaiky an'izay planin'Andriamanitra zay. Mety mbola ny any anatinao any io mantsy misy boksa mandrakariva ny anaty any. Misy tsy manaiky aho fahoana kosa ny dia planina foana zany zay miainga pastera dia tena zay ny teninao farany zany. So zavatra manjoana izao ve mbola planina foana ve zany. Ny sasany mody manaiky fotsiny hoe eny Jesosy fa rehefa mitranga le toe-javatra tsy tena tsy lany vavoko zava-bita le ranamana iny ka. Misy zavatra be dia be mandalo ao anatin'ny fiainantsika ary andalo ao anatin'ny fiainantsika. Misy olona mpanambaka, misy olona pisoloko, misy olona mpangalatra, misy olona tsy fantatro.
rehefa mampime oza rahalatsy. Misy olona koa mampatezitra mahasositra, misy olona tsy apozinao dia misy olona mahafinaritra anao, misy olona mateotia, misy olona andraindrainao, misy olona tena hiateheranao. Fa reo rehetrarehetra reo a dia mpiara-mikarakara le planin'Andriamanitra avokoa reo. Eo amin'izay le tantara nge tena zany nge tena miresaka aminareo fa tena ny fihevitr'Andriamanitra ty tena zavatra tsy vaky. Eritrereto ao anatin'ireo olona ratsy toetra folo lahy izay nanipy an Josefa tany niaraka nitetika mihitsy izy folo lahy e. Zany nge raha olona roa ny eritreretra hoe andao atsipitsika reo lahy moramora ao anaty lavaka ao. Atete ho hitatsika io izay ho atao. Fa folo lahy indray niketrika. Anao ohatra le mpanao baolina le mpanao rugby regny miondrika ohatr'izao dia ahoana ny anaovana? Atsy azo atsy misy lavaka. Folo lahy tisy na ray ary. Mba laza eo ry zalahy. Rahalahintsika io asatsipy ao zany io fa alao izy tena mba hanarina moramora fa folo lahy ndray niarana anaiky hoe atsipaso. Fa jereo tsara fa ao anatin'ireo folo lahy reo misy ny atao hoe Joda. Zay Joda zay razam-ben'i Davida, zay Davida zay razam-ben'i Jesosy. Jesosy tsy voaka tamin'i Josefa hoe tiany tsara indrindra, tiany mahafinaritra indrindra, voakako amin'ny alalan'ny sezy zanako malala. Fihevitr'Andriamanitra tsy takatry ny saitsika, tsy haitsika, tsy fantatritsika. Androany zany tsy fantatry izay zavatra iainanareo reo, tsy haiko. Mety enao mihitsy le olona mivoto fo aman'olona. Mety nietrehitra mihitsy areo tsy ambona androany lalao ihany arahana dia hoe teo ihany toy any rehefa feo. Mety enao le nanaovan'olona zavatra ratsy, mety enao le tena mahita hoe tena nanao an'izao tamiko raha, nanao an'izao tamiko raha, nanao an'izao tamiko raha. Averiko eto raha nateraka Andriamanitra tsika. Tsisy an'izany raha nanao an'izao tamiko sy nanao an'izao tamiko sy nanao an'izao tamiko zany. Fa tout est plan daholo. Za mahalala ny hevitra hieverako anareo Jehova. Zany no mihevitra ianareo dia tanimanga. Zany mpanefy ny tanimanga tsy mahazo manao hoe fa maninona ary Andriamanitra mataonao lapoaly. Fa maninona Andriamanitra ny nataonao tavimandry. Fa maninona ianona Andriamanitra nataonao vazo fitoerana voninkazo tsara tarehy. Nene vilany foana. Borsin'ny olona ampely de fiera. Zany ny fiainanay. Za mahalala ny hevitra hieverako. Azany nge raha lasaina-bava. Ny olona nge tsy manaiky an'izany. Ny olombelona te etazona ny fiainany. Zay le olona égocentrique. Ataoko an'izao dia ataoko an'izao dia ataoko an'izao dia andeho atsy dia anamboatra an'izao dia anamboatra. Nanafatra mihitsy Jakoba nareo za manao an'izany izy za manana fotom-pisainana ohatran'izany andeha ho atsy izay dia anao varotra izay dia azo tombom-barotra izay dia vidy azao mahatsiaro le olona manao katsikatso-baoritra andeha hividy Mazda. Chauffeur izy amin'io raha tsinako anome versement foana isaky ny mihetsika hividy Mazda tsika tsika mahabavaka mihitsy heritaona dia miverina volana io. Fa tsisy olona nanao koto-baoritra ohatr'izany ka niverina zany le izy. Ohatrany misy tsapozina foana fa ahoana ary zany manolo motera ndray. Ahoana ary tiany manao ohatran'izao, tsy ao indray ny parallelisme, miongotra indray ny pneu, maty indray ny izao, maty ny ty. Tsy taon'ny clignotant. Ny olombelona tsy manaiky an'izany hamotsitra zany. Fa isika zanak'Andriamanitra, mahazanak'Andriamanitra tsika. Ary zay mihitsy ny toe-po hoentin'ny Kristy tafiditra ao anaty. Fanekena famitsorana. Ary fanekena mihitsy hoe amboary arak'izay itiavanao, zay itiavanao tsy zay itiavako azy Ary zay no mampatonga ako miresaka androany tsy eo amin'le resaka fiadanana. Zay ny planin'Andriamanitra ho an'i Israely tamin'io vanim-potoana io. Za mahalala ny hevitra hieverako anareo, mbola hiverina eto amin'ity tany ity ianareo. Fa zao maneke ho babo Nebokadnezara tsy nanaiky ny Israely. Rehefa tsy nanaiky ny Israely dia ny babon'Andriamanitra navoaka indray ny faminaniana hoe zao 70 taona namabony Nebokadnezara nareo satria nareo tsy manaiky. Nohony amin'izay zavatra 70 taona nareo babo an'i Babilôna satria nareo tsy nanaiky. Nebokadnezara nambabo an'zareo fa maty Nebokadnezara 12 taona teo eo raha tsy diso na 10 taona teo eo taoriana famabona. Nandritra 10 taona zareo teo ambany fifezan'ny Darius. Ary namoaka teny indray Andriamanitra rehefa avy eo. Namoaka teny indray Andriamanitra tsy Darius fa Artaxerxes. Zany namoaka teny indray Andriamanitra teo ambavany Isaia
mpaminany milaza an'izao andravina miko tontolo eo anaty anao anoritory nety fianapatapaka ny varavaranvarana dia miko anao ny arena ny afinao manivina sy ny arenana fenina no maizina inona mpilamina satria anao abodiny Israely Andriamanitra mamola vola nga misy ainao zany mpilamina zany ny zanak'olombelona tsy mahefa-tsy migrefy tsy mahefa-tsy miketrika hoe aiza ny lala tsy mahefa-tsy mandoaly tena sasany asiana amin'ny anaran'i Jesosy miala-be voly mampihitsika amin'ny fiainana rehefa tsy miala atosika ny fivadikanina sy fivadikaniny io rahalahy sy valomavaka io rahalahy atovy an'izao ohatra mahita sarin'le tany manga zany mihetsika Andriamanitra mamola vola anazy tsy mety amintsika zao rahalahy tany manga raha tsinontsika dia anaiky atao lapoaly zany tsy mety tsy maintsy tafavoaka an'Andriamanitra ho lasa toy ny vazy ny fiainanao ozy Andriamanitra inona ty hetsika reo tany manga zay tiako dia ninona zay tiako manaiky za manaiky inona ny ainako androany inona ny ainako androany ianao ve mahafantatra manomboka androany avotsory ny fahalalanao fa tsisy ninina fantatrao iplaniny ny fihevitr'Andriamanitra ankehitriny taloha ny fihevitr'Andriamanitra dia arak'izay miodina ao amin'Israely fa ny fihevitr'Andriamanitra ankehitriny miodina eo amin'ny fiangonany miketrika izy ny amin'ny fiangonany ahoana ny anangonako an'ireo olona ireo dia ny sasany amin'ireo ho volavolaiko ny fiainan-drano fitaovam-pamonjena an'le olona tsy hitany masoko manarareo zay ihany koa ako miresaka ao anatin'izany misy olona manome fampianarana ohatra zao ianao toriteny amin'olo ka fa nefa fianakavianao ara tsy vovonjy akory dia ozy amin'ny resaka fa izy no miteny fa zany amonjy ny fianakaviako nga misy fanambarana an'izany Andriamanitra no mijery sy ny mamola vola ary mijery ahoana ny fomba famonjena an'ireo fianakaviako ireo ozy isy mpona ny Korintana voalohany toko fahafito raha tsy diso raha lehilahy ny alalanao fo vovonjy vadinao dia za hoe iandry zay avovonjy ny vatoko zay vo andeha hivoaka hoe ozy Jesosy hoe e Jerosalema Samaria Jodea rehetra ny aparany tany za tsy ala Jerosalema raha tsy vovonjy Jerosalema Andriamanitra manana planiny ho an'ny tsirairay avy fa za mila manaiky ary mila disponible ary mila manao amenna tsy takatry ny saina zany anao tena te hizara hoe tsisy ninina fantatritsika io tany masotsika io tsy arak'izay fijerin'ny masotsika azy no izy ary rehefa tsy arak'izay fijerin'ny masotsika azy no izy dia ny anjarantsika dia manaiky an'ilay hevitr'Andriamanitra zay ny hevitra zay ozy izy ilay teny zay tsy aditiko sy ny izy alaza zay izy no Jehova aoka izy anao arak'izay sitrapo izy no Jehova aoka izy anao arak'izay sitrapo mety ianao tena tsy haiko mba tena matoky ao anaty toeram-piasana matoky anao anaty toeram-piasana eo la rehetra mitlolio eo la rehetra mangalatra manao fikafika sa sisa rehetra tonga amin'izay ary lehibe vaovao na lehibe teo aloha ihany noho ny amin'ny fahitany anao mikiliolio tsy mikiliolio fa mahitsy dia tedaviny gafiny ianao tedaviny gafiny ianao nanaovany demande tany amin'izay ary izy amin'ny directeur général tonga ratasy affectenao any ambovombe androy tany voamasonao na degatiavina ny kartary hoe aizy sy lany Jesosy pôly sud sa pôly nord misy azy eo amin'izay mitomany le zanak'Andriamanitra tsy manitra mety misy verset koa avoaka moa le tantarany Ezekia iny tsaroviny nandehanako teo anatrehana tamin'ny fahitsiny foko rehetra Jesosy eo zay miketriketry aloza amin'ny fiainako amin'ny anarana maherin' Jesosy mitsahatra fa tanteraka ihany ny ambovombe androy misy ady afetsifetsena am'izay manomboka mandeha mitoy le dossier tsy annulé Jesosy en pasteur tovony atsona Jesosy eo ny atsona fa tsy an'izany ambovombe tsy fantatro fa Andriamanitra manana planiny tsy hainy fieritreretantsika ny avaiza sy ny avaiza tsy misy ninina azotsika
ambara. Afaka mitentsika hoe ataovy zao Paoly eny afatrika esority tsy tery tompony raha azo atao esority afaka mitentsika fa zao ny afatr'Andriamanitra zany eny manana planiko tsy maintsy tanteraka ary ianao fitaovana tanteraka. Isika zay nanolotra ny tenantsika ho an'ny Kristy dia mila fantatsika fa nanolotra ny tenantsika ihany koa ho an'ny fiangonana. Tsy fantatrao zany. Andriamanitra mandamina ary Andriamanitra mandritra ary izy mampiasa an'izay tiany ampiasaina arak'izay ilana izy. Ka io fiainanao io zay ny atao hoe io resaka manolo tena iny zavatra tsy takatra ny saintsika mihitsy. Natao hoe manolo tena amintsika dia hoe ho karakara i Jesosy tsara be fiainako. Izy tenanao azy. Ataony manjelanjelatra, ataony matena voninahitry ny anarany, voninahitry ny voninahitry Andriamanitra ny anaty fotaka no voaka. Fa tsy hoe midika voninahitry ny anarany dia mo amin'ny tsara tena me tsara le izy fa amin'ny fomba fijeriny amin'ny planiny amin'ny fomba fisainany zany ferahana amin'ny Kristy fa tsy amin'ny fomba fisainantsika. Zay le teneniko anao hoe isika olombelona manana famaritana fa Andriamanitra manana hevitra ary zay hevitr'Andriamanitra izay no mila iketsika. Natao hoe manaiky an' Jesosy ho tompo dia manaiky an'izay itiavana azy. Zay ny hevitra zay ny hevitra zay zao fandehany zay hoentiny azy zay itiako ary dika le zay zany tsy hoe manao le zay zany tsy sinavonavona le izy. Tsika olombelona manahirana be tsy hay mihitsy le zay zany tokony tonga dia mazava hoe zay tompo manolotra fa le zay zany samy manana ny fomba fitenenany azy miankina amin'ny toepo tena tsy takatra ny saitsika io. Za zany te hilaza aminareo tsy takatra ny saitsika na ny famaritana kely indrindra ny fiainantsika na ny famaritana ngeza indrindra ny fiainantsika tsy takatra ny saitsika. Ianao mevita efa nyteny hoe teny zanako farany Jesosy. Atao zany mezana fa io zay tena zay natao hoe namoly tena amin'ny Kristy zay natao hoe andevon'ny fahamarina dia ao anatin'izay olona andevon'ny fahamarina an'izay Andriamanitra miasa izy dia rehefa manaiky ianao dia hitanao zany zavatra zany manadiotoepotsy afy ianao amin'izao fotoana zany. Iza mitady amin'ingana, iza manaratsy, iza manebaka, iza manao iny, tsisy manao nin'iny reny. Iza ihany koa manatsara mety tena tokafanao misaotra rahalahy, misaotra anao fiangonana. Misaotra fa mivaly olona nanao ny aminao. Misaotra ny tompo dia misaotra anao. Fa reo rehetra dia mpiara-miambonantoka daholo tanteraka amin'ny planin'Andriamanitra. Misy teny hafahafa zay ny bokin'ny Romana 7:10 raha tsy diso akory. Aoka ny olona rehetra izy anaiky ny mpanapaka. Aoka ny olona rehetra anaiky ny mpanapaka. Fa zao ny mpanapaka dia mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra masazy. Azay rehetrarehetra tsy mankatoany. Misy zavatra manahira-tsaina ao anatin'izany. Inona manahira-tsaina ao anatin'izy? Le mpanapaka ndray tsy mpanompon'Andriamanitra, tsy manompo an'i Jesosy akory. Tamin'ny andro tamin'ny fotoan'andro ny ina moa anaran'ity izy? Zanak'Israely sy Paoly. Mpanompo sampy ny mpanapaka. Romanina mivavaka amin'ny Mercure, mivavaka amin'ny masoandro. Dia hozy Paoly nefa hoe mpanompon'Andriamanitra ny mpanapaka. Fa nydikan'iny hoe mpanompon'Andriamanitra iny tsy hoe olona miankoka eo anatrehan'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra na olona nateraka indray. Fa nydikan'ny hoe mpanompon'Andriamanitra dia mpanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra. Le olona ao anatin'ny fiainantsika ireo le manisy ratsy manino mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra sy le mpangalatra dimy atao. Loza reo miteniteo foana ty paster ty lazay va mpanompon'Andriamanitra ndray ny mpangalatra.
rehefa ny Kristy ny fiainantsika dia matokisa azy. Matokisa azy. Zay rehetra miaso mpanompon'Andriamanitra. Tsy le maso ny fiainanao ihany ny mpanompon'Andriamanitra, fa le verina fa manisy ratsy. Rehefa manaiky an'izay fonao dia manamboatra Andriamanitra, mahatonga anao mamelanelaka izy, mahatonga anao manindra fo, mahatonga anao miantra, mahatonga anao mivavaka ho azy. Fa raha mbola fiziriziriny fonao ao fomba fijerin'olombelona kelinao no ampiasainao, dia mandafoany ianao, dia mipoetranao foana ny avoakanao. Izy isika omaly Jaona 2:1-3 za tsy maintsy miaina Kristy, tsy maintsy mitombo, fa rehefa manday ianao dia ianao ihany ianao. Zay ihany sy ny fihevitra. Rehefa miteny hoe ratsy io dia ratsy zay, rehefa miteny hoe tsara io dia tsara zay. Za tsy manaiky an'izany planin'Andriamanitra. Fa antsika tsy miteny an'izany, fa fotsika amin'izany zavatra. Androany afatra ho antsika dia izao, raha tena ny Kristy marina ianao, misaora azy amin'ny zavatra rehetra. Misaora azy amin'ilay mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay apetrany eo anoloanao. Izy io na izy, na maninona izy na maninona, anatin'ny fiainanay koa feno mpanompon'Andriamanitra. Tonga dia fantatrao ilay mot de passe midika an'izay, feno mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiainanay. Ary misaotra an'Andriamanitra mamolavola sy mitondra mandamina arak'izay itiavany azy. Amen. Araka isika amin'izao fotoan'izao, samy miresaka amin'ny tompo arak'izay parikany amin'ity andro. Samy miresaka amin'ny tompo arak'izay namanginy amin'ity androandroany ity. Samy misaotra azy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony sy tanterahany. Fa marina izay sitrapony, azo antoka ny fitantanana, dia ilasika hoe ho tanteraho izay sitrapony. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny asanao anatin'ny fiainana, misaotra namonjy anay fa izay tsy tahaky ny olo-kafa. Ny olon'izao tontolo izao dia manana fiainana voarafitra arak'izany, hoe ity ratsy ity tsara, ity mahafinaritra ity mahasositra. Fa izay zanakao dia tsy misy afa-tsy planina ao anatin'ny fiainana. Tao anatin'ny fiainan'i Joseph tsy misy afa-tsy planina. Farao dia tsy mpanao asa soa, fa mpanatanteraka amin'ny planin'Andriamanitra. Ilay mpitondra kapoaka izay nanadino an'i Joseph tao anatin'ny figadrano dia tsy nanao asa ratsy akory na tena ratsy toetra izy satria adino ilay nanisy soa azy. Fa mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Andriamanitra misaotra anao zay fa misy mpanompon'Andriamanitra be dia be ao anatin'ny fiainana eo. Misy mpanompon'Andriamanitra be dia be ao anatin'ny fiainana eo. Misy mpanompon'Andriamanitra be dia be amin'ny tontolo manodidina anay, izay tsy mihevitra fiatsan-tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiangonany. Ary izahay izay zanaka ao amin'ny mazanaka ao anay dia manaiky an'izany lalana izany. Ny zava-dehibe aloha dia ny fonay manaiky. Mety tsy androany ny azonay an'izany resaka izany. Mety tsy anio, mety amin'ny vavanay manaiky fa afaka 3 andro na herinandro andany any anatin'ny fonay any. Fa izahay manaiky ao anatinay izay zava-dehibe. Ary ianao mampianatra anay sy mitondra ny fona. Za mino fa misy olona voavangy androany. Misy olona mety tena maloto ho fony fa voadio amin'ny alalan'izany teny izany satria izany ny fanambaranao. Fa madio rahatenareo no miteniko izay nambarako taminareo. Ary ny teny izay nolazaiko dia fanasy fiainana. Misaotra tompo mitondra fiainana. Misaotra tompo mandrindra sy mandamina araka ny fisainanao sy araka ny fihevitrao ny zavatra rehetra. Miteranao zay Jesosy. Misaotra tompo amin'ny zavatra raha makasika anao zany dia afaka mitsangana eny. Misaotra tompo ny lalanao tsy voafetra. Ny lala hoe misaotra tompo amin'ny zavatra rehetra. Misaotra tompo, misaotra tompo ny
rehetra fitondranao azotoka ny fitantananao ho tanterao izay sitraponao. Mba ilaza amin'ny foditsika misaotra tompo ambiny zava-rehetra. Misaotra tompo ny lalanao tsy voafetra. Misaotra tompo nakory zay eo amin'ny fitondranao, nakoaka izay eo amin'ny sitraponao rehetrarehetra izay tsy takaty ty sainay kely ty tompo. Ny lalanao tsy voafetra. Nao tsika mbola ilaza foana hoe marina ny fitondranao, marina tompo efenay amin'ny fonay izay ataonao. Misaotra tompo aminy zava-rehetra. Misaotra tompo, misaotra tompo lalanao tsy voafetra. Lalanao tsy voafetra. Ira mafitsika rehetra. Oh